Je me présente, je suis l'ex-soumens. Bon, niany zao ikorana momba an'le resaka mariazy-ny mivady. Lasa miteraka olana be anatin'ny réseaux sociaux amin'ny Facebook ao manko le fanambadiana asiana foka ny photographe manko le sary. Tsy haiko hoe nangataka ny viana rehetrarehetra ve za. Je vais être sincère dans cette vidéo. Tsy nangataka ny vian'ny rakoto na rabe hoe anambady raha vokisa fa ahoana ny fahitanareo an'ity lehilahy andeha hovadiko ity. Tsy nangataka ny vian'ny personne tompoko fa choix io safidiko io. Ny fitiavana tompoko a tsisy resaka hoe tsy mety aminao fa lehibe loatra amin'ny taonanao. Manana écart d'âge entre 20 ans za sy ny vadiko. Tsy takina le olana tamin'ny andro fahiny mamanao zao niteraka manay zao niteraka ny jokonay 16 ans. Manana écart d'âge be da be izy ny dadanay. Tsy takina le problème fa le amin'ny génération amin'izao fotoana dia miteraka problème be le manambady. Misy écart d'âge aminao tsy takina le olana. Fitiavana lehibe indrindra, fitiavana base anaty relation anankiray rehefa mifankatsianareo fampicomprendre, fananatra, fampanoro ny zavatra mety sy ny tsy mety. Tsy haiko e, fankahazo dia izay ny zava-dehibe. Zay natao hoe fitiavana fa tsy hoe par intérêt dia soutenir ny veuve amin'ilay bandy. Non, raha par intérêt tompoko dia aza aty amiko ireny nareo mitena izany fa amin'ireny olona manambady rehetrarehetra ireny tsy za irery manambady fa be da be ny talohan'ny raha vokisa manambady. Donc ireny izany par intérêt daholo. Diko koa za tsy araka amin'ny olona fahatany tsisy dikany. Manarak'izay za moa zany efa zatra mahazo an'ilay kritika lavity atao amin'ny TikTok hatrana Facebook satria be da be ny olona maka ny vidéo ako ato mandeha na Facebook dia lazaina fa za avy eo ny ratsy taiza tsy nianatra teny de fa tsy mahay français satria zay manko ny atombohan'le vidéo ako miretaka be reny satria za tsy mahay français RT2 za olo vendrina tsy nianatra fa maninona nareo manao an'izany fa angareo hoe tsy mahay français dia hoe olona virina tsy nianatra tsy haiko. Dia avy eo nareo manao commentaire fa dia mamaly presque dasany daholo manko ny vidéo ako aty manao commentaire fa dia mamaly raha vokisa. Dia avy eo nareo tsy mazaka dia lazaina fa raha vokisa ny ratsy saina manambany olona. Raha ohatra hoe ratsy saina mpanambany olona isy olona akavady ve zany, isy olona itianao ve, tsisy olona itianao amin'ny toetranao ratsy fonao ratsy tsisy tompoko fa ianareo ny ratsy saina voalohany nanambany anahy na ratsy anahy. Bref iny moa zany tsy hidirako lalina fa zay fifiranareo momba anahy ihany fa tsy taiko hoe inona le olonanareo amin'ilay vato. Zany ny problème nareo dia za critique fanao tsisy ny critique anaty anatin'ilay sary mariage fa mihinana mivadiko daholo ny critique anareo. Izy ndraika tsy haritra reo, nify ndraika tsy haritra reo, ny maso ndraika tsy haritra reo fa diso kely loatra. Hatrizay masoka foana nanalahy hoe bala maso hoe paodro hoe manao solonify mahito anga taoko fafy taolany les gens fa maninona mana toetsaina ohatran'izany tsika malagasy. Averiko foana hoe zay le tsy mampivoatra, zay toetsainareo zay le tsy mampivoatra tia manakian'olona, tia miditra amin'ny fiainan'olona, tia manaratsy olona. Zay aratsianareo eny reto ka miaina amin'ny fiainana jolie mahafinaritra. Nareo nefa manatin'ny fijaliana, fatapahan'ny jiro sy rano, tsy fanjarian-tsakafo, PPN niakatra, tsy mba zany ny sanasaina. Vidim-piainana efa jereny fady ny fiainan'olona mahafinaritra ity ny idirana. Za tsy miditra amin'ny fiainanareo mbola tsy mahita vidéo mihitsy nareo hoe za ny tena anaran'olona dia miditra amin'ny fiainan'olona fa vidéo maneho ny hevitro amin'ny manokana satria hevitra atao zay ampabezy anazy moa zany dia ireny vidéo hitanareo mitokotoko ireny. Za moa zany miteny foana hoe
TikTok ty re tompoko tsy fiainako en réalité manana ny fiainana en réalité raha voxa fa tsy fiainako ny ato be da be manko micomparé hoe fiainako ato vehivavy ny TikTok iny mety indrisy nakavady fa de se détendre ato manalazy manao ambiance maka ambiance c'est tout fa tsy hoe zavatra lazaiko ato de marina daholo maneho hevitra fa le hevitra tsisy matakatra inona ny hevitra lazaina satria ianareo manko efa français base fa malagasy efa tianareo fitenin-drazantsika de na nefa ny fitenin-dratsaka na tsy adio satria ino ny aviko teto anylatsaka de fitenin-drazako manakasiny zany aminahy de tsy hainareo ngamba ny hevitra tiany kapitaina am'ireny buzz rehetrarehetra sy ny tariny ireny fa de lazaina fa ratsy daholo ny teneniko de manambany pakapako tsara aloha de adio fa de efa zaka le teny de fizika an'le olona foana ny critique itoetsainy foana mampatonga malagasy ohatran'izao de mba ovy reto ny toetsaintsika ovy ny toetsainareo mpanakian'ireo lasa ny étranger ny tanàna ka normal satria variana tao Facebook mitsikera vatan'olona sy ny fiainan'olona ato saraka tamin'ray ana ondra zao nanambady andray ana ondra zao sondray ny vaovao aty sondray vaovao iaro normal avetsika ho tafarina amin'izany tanora malagasy miditra amin'ny fiainan'olona nataon-draharaha de mampijaly vehivavy moa zany akamaroan'le lehilahy zay tokony tokantrano lehibe patron be ny eo an-trano riarian'ny tokantrano de zao ny hafarany asa tsy sarisary ohatran'izao mba mony talitianareo zao de be hoe iova asoroka tamiko ato fidiko amin'ny fiainan'olona fa naratsian'olona fa tsy mety esaka amin'ny fiainana tsy ampijaly vehivavy anaja tena fa tsy sady aniatsa ny an'ny eroa nareo manaratsy anareo ve 100% amin'ireny vehivavy reny ve zao mba misy makavady fa de lalaoviny lehilahy fotsiny nareo reny efa hoe de fa nareo ny anaratsy any Ravox nefa manana ny fiainana